taona ny hira ny itiavako anao dia faly raha miaraka makalaza n'izany tonjobily zany aminay ianareo rehetrarehetra na iza na nanokatra ny di tamin'ny fanambadiany na tsy nanokatra na mbola vonikasa hanambady ko tsy maninona fa mba mahafaly zany raha ohatra ka miaraka isika rehetra amin'io tonjobily io 17 janoary no anoloana zany tonjobily zany amin'ny fifaliana zay dia manantena fahatongavanareo ka tongava maro fa hialefazy tsika dia hiala-ndindray isika zay zany salama daholo ibesa dia mpitendriky lave taony tarika iray lovy tamin'ny taona 70 izy namorona ny hira ny asambarana zay nampireneny solo kopakopatahana ho an'ny besa silolo Daniel atao radio bitsika na Daniel orchestre de Sidonion teo aloha ny tantara ny besa solola tamin'izay misehatry ny zavakanto dia tena nampitolagaga mihitsy ary tena nafinaritra mihitsy ny zavatra vitan'izany nampitolagaga satria ny feony besa hafa kely ary tamin'izany fotoana miainanay tamin'izany dia izay rehetra dia ohatra mba mianatra besa daholo raha vao miran'ny besa zay nampiny ny feokantony lola mola izy dia tena nafinaritra tokoa ary ny olon'olo amiko zany dia tena lezande ny mpihira eto Madagasikara kokoa daholinareo hoe lalarary malala ihany mpilalao sarimihetsika malagasy fahafantarako amin'ny besa ve mbola kely dia efa nafantatra amin'ny besa tamin'ilay hira hoe ny tiavako anao dia mirarisoa anao be tabe indrindra mbola vandriainana dia ho vita soma tsara ny jobily dia baibay daholo ibesa amiko dia tahaka ny loharano lalina miboiboika tsy mety ritra mamy ary tian'ny olona rehetra ny ahafantarako any besa zany dia fitendry zava-maneno organista pianista mpihira kira tony latsambaratrao narainy taratasinao izany namorona zay besa namorona zay rahasoa besa amin'izao be mahihany avy aty ipansely rahasoa besa dia akoatran'ny mampamory sy tandrena azy mpihira azy tena mampitain baiko angamba dia compositeur interprète généraliste azy dia ny atsara-pamaha sy ny tsitsitsika kana misy zavatra toko ambara fony angamba dia connexion tena lehibe mihitsy kitazako hoe raha reo besa lavandro anaty fahasoavana sy fahasalamana ary amin'n'anjara ary afaka alohy foana fitondrana talenta amin'ny ain'Andriamanitra akasitraka besa fanaravatsika rehetra mamarakoto izy moa besa dia tsy izy akory fa isan'ireo ray aman-drenitsika mpanakanto rehetra zany teo amin'ny lafiny firana lafiny fitendrena ary indrindra teo amin'ny lafiny famoronana ny sanganasa amin'ny besa rehetra zany dia tena arena avokoa ka dia manaja azy tsika ary mame voninahitra azy sotra indrindra besa sotra anareo sotra toboko tonkilasy tomboko vavy saotra sy dera atolotra ilaina ary satria sambatra raha samy vohitra ho Parisy fa manana ny Tour Eiffel mierinnerina sambatra raha samy vohitra izy satria ao aminy ihany koa ny lalana Champs-Élysées malaza indrindra rehefa Saramanitra rakotra ireto jiro mahafinaritra
sambatra raha samy sambatra izany vohitra izany fa ho amin'ny mankalazana ny jobily fa 20 taona mampanakanto amin'ny Besasolola ny 14 janoary 2024. Maro ny soratra ny fansada marevaka, maro ny azo fa mifara mamindrindra, maro ny vorona fa ndray lovo mangafeo ary maro ny mpanakanto fa mbola miavaka Besasolola. Hitantsika tamin'ny fijoroana vavolombelona teo ny mahampanakanto tsy le filaza, ny mahampanakanto tsy totanyela izany Besa izany. Tonkilasy tomboko vavy ansoandraro ny fararano ny poma, matey ioty sy matey taona, hanomamy fararano tapi, matey toetra sy matey oti. Fa eto Parisy amin'ny 14 janoary 2024 dia fararanondanonana ka matey ianoka sy matey ony. Ko manasa antsika ary ianoka izany lanonana mahafinaritra, lanonana miavaka isongadinao ny sotoavina mampiavaka antsika malagasy. Mbola isy moa ny asaramanitra, ny noely sy ny taom-baovao ka izao aleo ny lamina dia isesy ilay raha fotsy be nijery kermesy teny izao dia izao ny afarana tsy misy miala aloha raha tsy ny lanonana no mifarana. Ny tompony mandahatra ka samy hotratra ny taom-baovao isika rehetra amin'ny 14 janoary 2024 ary ny fotoana amin'ny Sivural any amin'ny les Pyramides au Port Marly 78 560.